Sehatra ny fitaterana anabakabaka kosa indray nisy ny fanambarana nataondrareo teo anivon'ny cellule de crise ao anatin'ny ADEMA izay nanamafy fa tapitra ny fehimpotoana 27 ora nomen'izy ireo ny fanjakana. Taorianan'izay dia namoaka fanambarana ny cellule de crise akoatra izay koa ny tsia dia namoaka fanambarana moa ny tale général ny ADEMA ka mangataka izy ireo mba tsy kitihana ny tombontsoany ny mpiasa. Fanambarana tapitra ny 27 ora tsy niantso ny filoham-pirenena izay any mahatapa-kevitra momba ity raharaha ity. Ny valiteny azonay dia ireny iaraha mahita tamin'ny ainao manjery ireny dia ny fanambaran'ny tale généraly orinasany ADEMA izay manome toky fa tsy voakasika ny momba ny mpiasa. Ny tenin'ny ministra Rivo Rakotovao fa anomboka ny asa miaraka amin'ny sinoa. Ny fanontaniana apetraky ny mpiasa dia toy izao: inona no antoka sy pirofo mivaingana ary ofisialy fa ho tanteraka ny fampanantenana mikasika azy ireo? Nahoana no efa fantatra sahady ny anao ny asa nefa ny dépouillement des offres dia mbola rahampitso 17 avril no atao? Mbola manamafy ihany ny mpiasa ny amin'ny tokony ifanakalozan-kevitra mivantana sy tsy misy mpanelanelana amin'ny mpitondra isan-tsokajiny mikasika io toe-javatra io.